Salama daholo hoe faly mitsidika anao indray izahay ato anatin'ity fandaharana olom-pirenena ao ity izay vokarin'ny CENI. Iray volana mahery kely io sisa dia higadona ny 1 Desambra andro anatanterahana ny fifidianana loholona eto Madagasikara. Mizotra araka ny tokony ho izy ny fanomanana izany. Efa nivoaka ny lisitra ireo kandida mpalatsaka hofidiana ny herinandro lasa teo. Fa andao isika androany iresaka mikasika ny birao fandatsahambato sy ireo mpikambana ao aminy. Ary finaritra indray ary ny fandaharantsika. Eny anivon'ny distrika no hotanterahina ireo latsabato amin'ny fifidianana loholona. Izany hoe eny anivon'ny distrika no hametrahana ireo birao fandatsahambato. Eny no haneho ny safidiny ireo mpifidy lehibe. 770 ireo distrika eto Madagasikara saingy 470 no isan'ireo birao fandatsahambato. Antony, ireo boriborin-tany 4 eto Antananarivo renivohitra dia hitambatra ho biraom-pifidianana tokana. Mikasika ny fandrafetana ireo mpikambana eny anivon'ny birao fandatsahambato dia ireo mpikambana eny anivon'ny rantsamangaikan'ny CENI eny amin'ny distrika ihany no tendrena anatanterahina asa. Andrea miara-manana Jean Emile, filohan'ny rantsamangaikan'ny CENI amin'ny distrika Antsirabe faharoa no mitondra fanampanazavana. Raha mahakasika ny fifidianana ny loholona indray zany dia ny membre amin'ny bureau de vote dia izay membre rehetrarehetra ao anatin'ny CED no manatotosa azy. Izany hoe manatotosa ny président, dia ny vice-président, dia ny rapporteur, ny manao secrétaire, dia ny assesseur voalohany sy ny assesseur faharoa. Tsy maka olona hafa zany fa izay anankidimy ao anatiny ihany no manatotosa izay membre amin'ny bureau de vote zay. Mpikambana amin'ny bureau fandatsahambato dia ny président, dia ny vice-président, dia ny secrétaire, dia ny assesseur voalohany ary ny assesseur faharoa. Araka izany dia mitovy amin'ireo mpikambana ao amin'ny birao fandatsahambato isaky ny amin'ny fifidianana rehetra ihany ny amin'ny fifidianana loholona. Tsy miova ihany koa araka izany ny zotra arahana amin'ny fotoana andatsahambato. Ny filohan'ny rantsamangaikan'ny CENI ao amin'ny distrikany Mandoto no anazava amintsika ny andinindininy izay. Rakoto malala Roger. Miainga avy eo amin'ny fidirana zany amin'ny bureau de vote, varavaran'ny bureau de vote dia mandalo eo amin'ny vice-président zany. Zany hoe verifianao ny anarany na ao na tsy ao. Dia rehefa ao izy dia mandalo eo amin'ny assesseur voalohany dia omena an'ilay bulletin zany, bulletin ohatra ny antsika ihany bulletin unique, dia avy eo dia makany amin'ny isoloir maneho an'ny safidiny ihany izy. Dia rehefa avy any amin'ny isoloir dia mandatsaka azy eo amin'ny urne. I président moa manatrika eo amin'ny urne dia mahita ny fandatsahambato eo. Dia avy eo makeo amin'ny vity zay dia mandalo eo amin'ny secrétaire manao soni an'ilay lisy mpifidianana dia arahan'ny secrétaire n'ilay contratien zany. Dia farany dia makao amin'ny assesseur faharoa manao amin'ny ranomainty tsy maty vonona. Dia vity zay dia sady marain-kara-panotriny izy no avy dia lasa mivoaka zany satria vita ny safidin'ilay olona anankiray izay naneho safidiny tamin'ny fotoana iny. Iny ihany koa no mamarana ny fandaharantsika androany dia mankasitraka anao nanaraka anay hatramin'ny farany. Manome fotoana anao amin'ny heriny anio toy izao indray. Mandrapitafa indray ary e. Fantatrao ve? Zoma 1 Desambra fifidianana loholona Madagasikara. Ireo mpifidy vaventy no mandatsabato. Ireo ben'ny tanàna, ireo mpanolotsainy tanàna. Eny anivon'ny distrika no ataony latsabato. Ary bileta tokana no ampiasaina. Fifidianana loholona. Ben'ny tanàna sy mpanolotsaina mifidy ho an'i Madagasikara.